vahoaka malagasy sy ny firenena nijerena ny tsy apidy an'izay varavarana zay loatra ho antsika dia io atao hoe calendrier électoral partiel io zany no hitany senita aloha partiel manana partiel satria ho ataontsika aloha le lisy mpifidianana ho atsaraintsika io anisany mbola tsy nahafahan'ny senita nanome an'izany daty zany dia ny mikasika ireo lalàna mifehy ny fifidianana zay tokony atao misy lalàna manokana zany ny mifehy an'izany fifidianana hoe présidentiel législatif na communal izany reo lalàna reo zany dia mbola mandany lecture eny parlement amin'izao fotoana izao tsy maintsy ilaina nefa reo lalàna reo tsy maintsy ilaina ho fantatra inona ny atsipirian'le lalàna mba azahoantsika mahita hoe ahoana ny fitsipidalao arahina marina fa ny senita dia mahaleo tena amin'ny fikarakarana ny fifidianana fa raha te-hanao fifidianana marina madio ary ekeny rehetra tsika zany dia mila mahafantatra ny tontolo ara-politika mila mahalala ny fivoarany raha eto ny firenena ka ny senita zany tsy hanapa-kevitra irery akory na dia manana an'izay fahefana zay fa mba misy zany ny satria ny inona moa ny anton'izay satria ny parti politika nge no hanome ny candidat sy ny senita akory no hanome candidat ilatsaka fa ny senita mikarakara ny fifidianana mba ahalany an'ilay olona lany eo fa ny parti politika no manolotra candidat ka isy zany ny fiarahana miaraka amin'ireo parti prenante reo ijerena ny tokony ahoana ny fijotry ny raha ataon'ny senita dia tokony isy zany fifampandiniana mba ahitatsika ny marimaritra iraisana mba azahoan'le fifidianana ho ekeny rehetra rehefa mivoaka eo